Malagasy FM manolotra ho anao. Tsy nampozy. Tantara nosoratan'ny Radoluc. Ireto avy no anome aina ny tantara. Sinaizy, Naljao, rotsy fitiavana niaraka tamin'ny Elina Sandra. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanampy Nanatontosa Angola pity. Tsy nampozy. Manao andre? Manao any tahina. Ao piso kely aloha Tia mason'olona ety vertina. Ohatray, dia maninona ka menatra ndreto sipa kely reto sy ngaela. Menatra hoe miaraka amina. Tsy amitsy aho. Fa hoana ka? Mba manatsany hafa ianao tsy fanao ateo masom-bahoaka izany. Aza be resaka ho ahy ela. Menatra fotsiny aho dia izay. Aleo aloha daboka izany resaka tsy nanan-kanina ka. Fa zao misy zavatra resahako andrito koa aloha tia. Hoe ahoana izany? Hoe misy association atsangana izay dia tsy ampampikambanao aminy. Izany? Dia sao dia hoe mba mazoto ndre hiditra ao. Association momba n'inona aloha ilay izy Momba ny fiompiana. Day, izany ve dia mba tsara? Zanako sady ny fiompiana sy ny fambolena nge zao no misy ho avy tsara fanendry iny. Fa tsy mpiasa birao ve ohatra na ingénieur mpiompy verangako tambanivohitra be nge izany aza mba manambany tambanivohitra ndry fa tsy mihinan-kanina nge ndry raha tsy reny tsy mampivoatra aho aza mpiasa birao izany. Izany ary ny tena mampivoatrako. Miandro mahazo fotsiny fa tsy mamokatrako. Misy ingénieur amin'ny fiompiana nge za mpikambana izany dia verindry fa hoe olona tsy nianatra daholo aho za mpikambana izany. Misy teknisianina koa ao. Za ihany zao ny hafa ka ahoana mazoto ve ndry raha mazoto mantsy ndry dia mila manomana dossier. Ohatran'ny kamo amin'izany aka. Tsy miala vola nge ndry aloha manaraka mbola tsy amin'izany mihitsy aho zao. Ka zao ary atao famianana dossier fotsiny ary mora miova hevitra ndry dia efa mpikambana ihany. Dia misy vola nefa za ve kiny mangataka an'izany amindry dia tsy omendry fa mbola takendry vola indray. Ka tsy elarery tsinona ny ao anatin'ilay iziko. Eny ary ao fa teneniko ry zalahy fa homany fotsiny ny kopia indry raha fankapitso entana dia ty ihany ny fotoana amin'ny roa mety. Tsy maninona rehefa avy eo ihany dia fandehaka any amin'ny commune ka. Ary aiza ho ilay kole miko andry tamin'ny anniversaire indriny to tsy hanaovandry mihitsy ka ozy mama hoe sao dia misy manendaka hono fa aza anaovana matetika fa aloha rehefa fety ihany ohatra fa ngaty antsika misy mpanendaka akoatra ny andro tseny ka tsy haiko fa izay ireny no niteneniny fahazadiny izay kopia izay ao moa za mba hividia mofo noana be mihitsy nge zahay Manahoana ianao andray matopo tsara? Ahoana letsy? Sao dia tokony efa sasana izany fiaranareo izany? Ka vao saika mpiantso lahy mihitsy io zaoko. Vao avy any ambanivohitra mantsy dia be vovoka be ny dalako. Izany tena maloto tokoa aloha ty izy avy namonjy be menaka anganareo izany? Namonjy mariazy fa tsy bapampako letsy izany ve tsy sakafo be tany? Mariazy ambanivohitra letsy eny sakafo be aloha izay nge ho vary sy laoka mibetsakako fa tena betsaka tokoa aloha ohatra ny hoe ny hena indray tia mibetsaka noho ny vary tany izany foana aloha ny ambanivohitra ny kibo voky ny zava-dehibe amin'ny zareo fa ono aletsy ry tahina endry andry matopo tsara aiza moa lahy tia no mipetraka rehefa sendry ilaina tampoka manko tsy hisy antsona ny lahy mihitsy angely ty ay ve ery amin'ry fokotany apitry mipita tambary raha ohatra hoe manitsy eto aiza ly ty zany aveto ange anao azafady tazana tsara eto ny tranonay hitanao hoe trano somary
ohatran'ny hoe manompo maitso io. Tranomaitso. Tranomaitso hitako le mitafo mainty io. Ie, io ny trano dadatoanay io. Dia misy trano ivy eo akaikiny io dia ao izay sininy mipetraka. Io mavomavo ino izy. Ay, kay lavitra ihany le jandro dahinako. Tsy dia lavitra ka. Eny e, ho anay efa zatra aloha dia tsy dia lavitra e. Za avy foana mantsy miala makaty rehefa mandeha mianatra na mandeha mivavaka. Arono aletsy e. Nga moa zany ny dadany lahy tsy ao tsony dada hoe efa maty efa elaela izy tsy efa 20 taona lasa ve zay. Zany miala tsiny aloha le tsy fantatra. Dia narary ve sa naninona izy ty narary fa aleo tsy resahana zany fa tantara lava be. Eny e, zay aloha fa ataovy tsara letsy ny asa. Ataovy ohatran'le fanaovany lazy mihitsy. Dia ataovy tsara mihitsy hatramin'ny manodidina ny pneu rehetra iny. Raha ohatra hoe tsy ampy ny savony dia makanesa ohatrany fa madama ao ihany lesy e. Voaray amsea. Dia ohatray alaivy koa ny karamany lahy. Za mbola andeha isaika kely aloha. Eny ary aza matahotra ianao mahita raha fa ataontsika tsara io Eny ariko. Manao chéri, vita ve ny dossier-nareo? Efa kely sisa. Fa ahoana ngandry niova hevitra? Mbola azo ampidirina endry Ataovy ary ohatra ny tena marina ihany ny teneny lafa tena misy avenira ny fiompianako. Izay ny eo anteneniko anao Dako amin'ilay nataony dadatoanay zandry mamanay izay tena velona mihitsy izy. Akoho gasy no nompiany tamin'izany. Ohatra ny manatitra an'ireo any amin'ny supermarché any mihitsy ary izy. Ohatra ny esresondro mama sy ny mpiray tapo amin'ny foana izy taloha Zao izy manana fiara fitaterana koa mihitsy. Zany efa noteneniko andry. Ka efa hoe ampidiro ao ako. Teneny fotsiny izay tokony ataoko. Eny e, raikitra zany. Ao fa teneniko ry zalahy. Fa ahoana hoe? Hoe ahoana? Ary taiza ho andry maly ny tsy tonga tamin'ilay fotoana. Fa ngamoa nisy fotoantsika ho maly. Ohatra adinindrivy nefa ndry angeny nangataka iona tamiko Ny lako aiza natadiavako an'izao rehetra zao Za koa ny mba manahirana anay Inona hono mba manahirana andry ao zao? Nareo ataoko manana mpanampy. Ohatry zavatra be dia be ko. Ohatra ary hoe? Ianao koa be fanontaniana ny fanomanana ny fianarako sy ny raharaha ao atokantramonay re Zany? Eko, ka olombelona koa ny dia mety mba manadino indray sahirana mafy dia adino hatramin'ny tsy niherintaona naterahako ve. Dia nangataka mihitsy indry hoe iontsika maly. Dia ozy koa indry tamin'izay hoe manana surprise be indry. Andrekeko ay moa anniversaire lao maly. Azafady aty chéri bon anniversaire lesy dia bisou be mihitsy aloha. Azafady, tena azafady maloza koa zany marina. Tena sahirana tokoa ndry. Azafady eny mbola ho azavaiko amin'ilay ihany ny tena fiainako sy ny zavatra ianako, indrindra moa zany ao atokantranonay ao. Eny efa vita eny dia aleo hivalilany. Zavatra tsy nety ohatran'ny tsy nety rehetra ihany mantsy. Zay manso mampitenindrery anareo ty efa ela ihany mantsy anareo no hitako teo ambodin'io kahie io. Variana amin'ity devoir an'izao ty aletsy tena mila mamerina lesina indray fa efa tena diniko efa firy-taona lasa nefa tony ty tena fakana noty taloha. Iza moa ty zo zanakareo le zanako faharoa letsy sankemo le ry zao. Fangamo nareo manao ny devoir ka tsy zany fa le prof de maty ny olo ty tena kamila be tsy misy ilana azy lesy kamila ahoana koa raha amse zany angely ty zara raha mampianatra
le ry koa moa zany sady surveillant dia zara fahita any anaty saly le dia be dia be ny zavatra tsy azon'ilay zanako. Misy fotoana aza nge dia adika fotsiny no lesona fa ilozan'ilay ry miantsena Tray dia amin'ny manaraka ao ny tonga dia fampiasana dia tereny anao tsy anjery fotsiny ilay mpianatra ohatry zany angely tiany ao enjany zany ary sao dia mba azoko jerena kely aloha iny a. Za mantsy mba tia matema ihany sa tsy mety fa nga ela ty nianatra ty taloha tahina hatramin'izao ka ay mbola mianatra fa mbola mijanona kely fotsiny aloha mba mitady vola zany dia hono firy malty lahy io zao aloha ijereko ilay devoir sao dia haiko ihany manaraka tsika miresaka an'izany io are io hoe dia hoainy lahy letsy zaza tsy maiko eritreretra lahy fa efa adiny firy aho zao no teo fa tena tsy hitako angely ty izy anaovana azy dia ahoana ary mifanampy fa vitako ary haiko tsara ny manao andreo zao ary meko ray alina lahy raha vita an'lahy zany fa manasa fiara herinandro lahy raha tsy vita an'lahy io raikitra zany leo aty ary hoe inkaheny atsasakadiny ihany ahoana alefasy hoe hitako hoe moa zany fahaizany lahy zany ko mazava ve sa ka lahy tena mahay letsika tia mihitsy aloha volany laka oako zao fa mba resaka iny tsika hoa tsy miloko zany tia letsy fa rehefa ny fanarahana ny tsika dia ny fanarahana ao mba fanapiako anareo fotsiny ange iny nareo aza ve mba efa manampy anahy ihany zao ary maninona moa zany raha ampianaran'ny lahy matematika le zanako dia mandoa écolasy kely amin'ny lahy mihitsy tsy haiko ohatra hoe isakalarobia ariva na sabotsy ihany koa tena mba haingaveko mihitsy alahy raha mety raha izao ngely tiany mito dia tsisy dikan'le fianaran'le zanako hay ve tsy olana raha zany tiako hita fotsiny aloha miprograma andry fa zany eo ihany fa tsy aloha ve aloha fitaiko ty fa ohatra mamaika mbola anao zavatra hafa mantsy eny ary dia manantena ny lahy zany iano mahazo matoko tsara nareo dia roviana zany nafantarako ny fotoana laka sa tonga dia atomboka amin'ny larobia ozy izy alahy aleo ngamba sabotsy fa ohatra mbola manomana kely zay koa mantsy mianareo anahy fotsiny le programa dia manomana kely aloha ka omeko an'lany ka enika izay mihitsy ny tena mety fa lafo mama ngale koa le volamena iny mbola ao iny ka fa ahoana aleo aloha anaovako tsy indraindray fa antanintanina foana nge iny ry mamy tany aminy nga iny ie fanomezana voaloha mihitsy iny ko mari-pitiavany anao iny hay ve manam-bola le vendran'iny tsy dia hoe manana fa mikaratarataka kely eny izy ary maninona moa raha ampikaratahana vola betsabetsaka kokoa iny aiza koa nahitany vola betsaka ero mama fa tsy manasa fiara ngeny ataony dia mananao asa tselika kely eny ko aiza nahitany vola betsaka amin'izany koa mahavidy koa le volamena mba manana namana mpanao volamena izy dia mba nahatakarako sady efa hoe mari-pitiavana nge iny ry mamy rehefa voatery ve iny tsy ahita ary tia dia ina nefa nanerenareo azy eo ka mba mampalahelo kosa nge ny fiainan'izy sy ny mamany izay indray isy le falelovan'olona lehilahy zany ry tia tsy fitsetra impireverina amindry foana zany jerenge ny ataony dadandry fa maninona koa zao dada ka ndry ve mahita an'izay ataony rabarany amin'ny vilany nareo manao ny ataonareo atiako dada ny lazainareo fa maninona tia vavy mba fidifidio kely ny zavatra tenenina ary tiana hita fa maro ny zaniko ahoana aza vilivily aloha le resaka teo mora kely ny manery an'iny ka ahoana vonony ndry sa tsy
koa efa velompotsiny ato mbola sarotra tory ihany. Vola ihany mavelona ho aho. Ka mba mampalahelo anahy ane izy ina ry mamy. Fa angaty indriny olona ohatrany reny ve? Izy aloha tiako ihany e. Fa izy koa tena tia be anahy mihitsy ane ry mamy. Dia izay no fitiavan'izany ry tia tsy mahavelona. Vola ihany mazava. Izay izy miraikitra be amindry izay mihitsy ny ararotina. Rehefa tsy manaiky indry dia midedava asa. Tsy azoko izany. Izany e. Tsy misy olona velompotsiny ato. Mila mitady vola sy mampidi-bola daholo. Andray kosa ry mama. Tsy misy hoe misafidy indry. Na manaiky izay teneniko na mitady asa mampidi-bola ato an-trano. Eny ary. Ahoana nefa ny atao aloha sao dia zavatra tsy haiko ilay tetavinareo. Zao ino tsara fa zao no fika. Mila mahay mandainga tsara indry. Zany e. Dia mila mafilo tsara koa. Sao dia malahelo azy eo dia miova hevitra tampoka. Tandre mivadika amiko fa matoko indry. Tsy ato izy fa lasa any ambanivohitra. Misy raharam-pianakaviana fonjen'izay any a? Ay ve, ary nga ela tsy nandeha ka tsy misy miandra ny tranonayko. Mpamaky trano anefa zao tena be da be. Alina zao vao nisy tratra tato avaratra tato mantsy. Lasa nytao daholo ny vilia sy ny vilany. Dia tsy mampalahelo an'lahy ve izy mandeha tongotra riry any e? Nisy naka teo nge izy e. Misy zandrin'izay mantsy manana moto dia nakazy teo. Tia anaiza zandrin'izay. Manampy anay foana izy. Izy mba solo ny dady eto. Zany? Aito koa moa ny dadanao efa maty. Indrisy. Mampalahelo ahy ela lesika. Fa tahino? Ahoana ke? Ela ve tena tia anahy? Ie. Fa ahoana? Dia tsy andao anahy mihitsy na misy inona. Eno ho fa ahoana e? Inona ary nitendry atongavana amin'izany? Ela moa firy taona zao? 20. Efa vonanam-bady? Ie. Efa afaka efa taona. Mba ataovy resaka matotra koa e. Resaka matotra be ny tiako resahana amin'ny lary tahina. Izay ny tena marina. Matotra nge zany e. Amin'izany efa matotra tsara mihitsy. Fa inona daholo aloha ny anton'izany fanontaniana izany e? Be voka letsy a. Be voka ho ako. Be voka ahoana ary tiana? Be voka ahoana koa ianao? Be voka. Bikinako be voka ahoana? Toy jaza. Roa volana ny kiboko. Azo lava e zany e? Eny e. Azoko le hoe be voka fa ny tiako antaniana dia hoe iza ny rain'ilay zaza. Ela fa iza ndraiko? Ohatray. Fa za ahoana? Ka ianao miaraka amiko. Tady ala ndraikitra indray fa hono ho ary tiana. Ahoana? Oviana motsika ny nanao firaisana. Tsy tadidiko fa averiko ilay fanontaniana ary tiana. Raha ary soa tiana, oviantsika ny nanao firaisana ara-nofo. Ka tsy tadidiko ho ako. Ny tena marina dia tsy nisy mihitsy e. Zany tsika e. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany ahoana e? Misy olo-kafa miaraka aminao any e. Dia iza ny rain-janakao fa tsy za. Laingako lesy izany fa tsy be voky izany mba fitsapako anao fotsiny iny. Tiako fantatra hoe hatraiza ny lalan'ny fitiavan-lana. Izay marina lazaina ary tiana. Tsy be voka aho fa mba fitsapako an'lahy fotsiny izany.
tsy dia tiako loatra amin'ny fomba ohatr'izany a. Azafady lesy a, izany koa ve dia mahatezitra e, mba fitsapana fotsiny ho ahy iny. Ie, mahatezitra mihitsy. Ndry ty ohatrany tsy mahatoky anahy mihitsiko, ary tsy mahatoky andry koa za manomboka androany. Azafady ary sao dia tsy tokony hiaraka intsony ary tsika. Andray kosa lesy a, izany ve dia isarahana amiko, nefa vao teo elany ny teny hoe tsy andao anahy mihitsy. Mifona moa hoe tena mifona a. Malagasy FM. Tahina ho a, mba valio moa za e. Zao ary a, manaiky mifona andria. Ie, fa atandre mamerina resaka ohatran'izany rehefa tonga dia tapaka ny amintsika. eny e, ao fa tsy ataoko tsony, tena tsomotsomo mihitsy. Eny e, fa zao aloha aleo ndry mody. Andray, fa maninona androany lahy, nga ela mbola tesitra? Tsy resaka tesitra fa mbola sady fitiavako andry zany ny fanajako andry. Tsy tokony ohatratra maizana ty mantsy ndry io. Ny olona feranga mbola tamana dia alefa ny mody indray. Eny e, fantatro zany fa tsy maintsy mody indry ka. Sady le mamanareo koa manahirana be. Eny ary, farapito za makaty a. Ie, tsy maninona fa aorinan'ny amin'ny roa. Fa maninona? Ka za mbola manao zavatra alohan'izayko. Eny ary, ampizo kely aloha. Zao ve ndry vomody? Fa taizindry io? Amin'ny firy zao andro zao? Vao amin'ny 5 ange zao ry mamy. Vao amin'ny 5? Tamin'ny 3 ngendry iny niala teto e. Amin'ny 5 vao tongako vao amin'ny 5 ahoana? Zay indray nareo, vao mba mivoaka kely ny olona dia fa zany ny ataonareo. Vehivavy angekindry e. Dia maninona raha vehivavy? Jereza amin'ny famaly anahy, mba mahaiza manajatena ry kalan'ny tia. Ary izay nentina. Izay nentina ahoana e? Tsy efa niteny indry moa zaho hoe mila mampidi-bola indry. Inona ny netindry? Inona ny teneniko indry? Ka mbola tsy mahitako. Fa avaiza fotsiny izany indry io e. Tany amin'ny tahina fa nisy. Mbola iny ihany. Sa kosa hoe nanomana tetika ny nale andry tany? Ie, tsy ao no mama izao e. Ko maninona tsy niteny e? Sa lozana variana tany fotsiny dia adino le resaka? Fa le izy very mama zany tsy maintsy atao a. Raha te hipetraka ato amiko ndry a, dia tsy maintsy manaraka ny teniko. Mbola tsy manzava amindry ihany ve zany e? Mazava ka. Zay ahay, fitiavako andringa kiny anaovako an'izao e. Dia inona ary ny ataoko amin'izany e? Mila matory ihany aloha ndry rapitso. Dia raha tsy mety izy dia ahoana? Efa nangataka an'izany angandry. Ndry aza moa mbola tsy nangataka ny atory any akoriko. Zara ny lehilahy ndry matory ihany. Ka ny lehilahy hafa izany fa tsy tahina ry mama. Fa anjely mihitsy nga izy iny amindry e. Atondry izy atorindry ihany rapitso. Azo, lehilahy tia mora fandriana. Maeno? Seframano? Madame Lili ihany ty. Aiza ianao zao? Any amin'ny posta? Afaka miresaka ve? Hay, zay. Nahazo toerana mangina? Any amin'ny WC mihitsy very ty. Zany a. Mamay be zany aho zao.
Zany zany efa zao vao saika iantso hoe raha raikitra ihany ilay afera nyteneniko antoa dia atorapitso maraina. Le resaka tamin'ny larobira angafa nareo koa ve maty tapaka? Sa efa mamy nareo tamin'ireny dia tsy tadidy intsony le resaka? Ie, dia ie, izay mihitsy. Ka ahoana? Manova fotsiny tenyuka. Ianao nge tsy mila miteny, izany tena mandrahona. Mitanjona izany tsy hanagadra azy. Ie, fa ampandovola azy. Eo akaiky ny radoara toka gasy ny fotoana izany. Amin'ny enina sasany, mety. Aiza koa dia hoe mbola matory. Okey ary, amin'ny fito izany. Aza tara fa sao dia votsitra ao ny aza. Maninona? Nenao koa dia zahany foana. Hita mihitsy hoe lehilahy. Hiteoko. Aleo aloha vita ny opération dia hita eo e. Zay. Eno ohatra mahazatra ihaniko. Zay aloha fa mbola manameka kely e. Rapitso izany. Afaka mijanona ty ve Tahina tsy mihainao mihitsy ala fa variana amin'iny telefoniny foana. Ve indry miresaka amiko e? Ahoana tsara? Mba afaka mijanona ty ve aza? Ka efa mijanona ty indry io zao ka inona indray ary? Azafady ake fa manamboatra kely ny fanaovanao enregistrement ty telefonina ty za. Aloha andrama kely aloha. Malagasy FM. Mba eno zahay. Meno andringa zahay. Mahazo mijanona aho fa rehefa tokony mody dia mody. Ka tsy azo lahy mihitsy angely resako e. Fa ahoana? Mijanona matory aty izany teneniko izany. Ahoana koa izany? Ao moa e. Atory aty indry fa inona ary ny antony? Dadanay mambe dia miady foana indray zao ao. Leo be mihitsy tena mafy ane ny aina kortahiny e. Ao moa e. Tena mba miangavy sady mba matory eo akaikinao nge. Dia ahoana ho somamanareo amin'izany? Tsy maninona izany izy ka. Efa manao an'izany any indraindray e. Rehefa miady dadanay sy mamanay. Dia makany amin'ny sipandriva e? Namako fa sipako ahoana koa e. Ka eny e. Manahirana nge zany aky e. Ao moa e. Androany ihany ane e. Tena marina fa tsy manisy olana amin'ny mamandria. Tena matahotra an'ina nge zary tiany. Efa hoe tsy manisy olana izany izy Ary dadanareo ka? Izy angama araka izay ataoko any ka. Mitondra vola mody no ataony dia izay ihany. Izay ataoko any tsy anontaniany akory azako. Ko raha olako aty se dia ahoana? Asakasakela andray ioko. Raha sahana rarotra navy moa ela. Mba sangisangiko aky izany. Aza matahotra indray. Tsara ve ndre? Ie, misaotra Tahina. Ohatra fa manino indrino misaotra? Ka ela sady nanaiky natoriako tatiny nanajanatsy nikitikitika ana mihitsiko. Ay ve. Raha lehilahy hafa ireny efa ohatry n'inona nanaovany anahy teo. Izay vao tena tsapako ny fitiavalana. Zany izy hoe lehilahy afaka. Zay ve indri vao tena matoky tiako. Efa natoky ihany fa iny aliny ny tena nanamafy azy. Misaotra Tahina. Fa ahoana ho ahy? Ahoana lesy? Olona firy moa zany izay no efa niaraka tamindry ty. Ohatra fa maninona koa ela manontany an'izany? Mba tiako fantatrako.
aza manandry fa tsy manova ninninona nge zany na olona 10 aza ve? Na 10 aza. Tena marina? Iano a? Tena marina? Ray. Tena marina fe zany? Dieko. So dia mandaingy ary ndrety. Tena marina re zany a. Dia ahoana fotsiny ary zany ry Jabe? Ry Andry, ry Boto reny? Tsisy niaraka tamiko izany reny fa nanaranaraka nateny fotsiny. Izay niaraka tamiko izay ihany mbola taloha be an'ireny. Zany? Ary ny lahy firy? 7 ndry zao. Zany ve? Kay ny lahy betsaka noho ny anako. Ray ny elanyelaniko. Dia inona no sarahanareo? Voalohany aloha fo nahita ny tranonay tonga dia kivy be dia niteny hoe tsy natao hiaraka tsika. Zany? Fa nga izy zanaka mpanana be ka? Tena zanaka mpanana be mihitsiny. Ny faharoa indray mifindra toeram-piasana ny ray aman-dreny dia tany dia tsy hitako intsony. Ndry dia tsy mifampiantso ve? Zany niezaka ny antso fa tsy nisy nandray fa avelan'ny maneno fotsiny ao ny telefaonina. Nandefa mesazy fa tsy nisy namaly dia tapaka. Ary ny indri ahoana? Ny antony sarahanay ve? Sa mbola miaraka nareo? Elao aza manao an'izany. Kay mahalala izy ny tsongondreny kely zany ry tiany. Ka elao mahasosotrako. Iza mahita kosa. Ary inona ary ny antony sarahanareo e? Ny fitahany ako. Ka izy efa manambady. Ndre tianao? Ahoana kishery? Andry mba raisiko feo e. Ao ary? Dia inona ny teneniko? Tsy haiko. Ohatra hoe Ody! Aiza izay olona? Mamanay izany. Andriamanitra, kay moa? Mamandry, fa misy inona? Fona tahina. Aiza tiana? Manao amin'ny mamany ty. Aiza tiana ho aho? Aiza ny zanako? Aiza ho any zanako? Aiza tiana? Mikisaka salo hidirako e. Kay izy ato. Ahoana io? Io monsieur l'agent tonga dia eto any. Mama kosa tsy izao kosa. Mareniny ty. Lasy ty moto fa sao dia mahazo amiko eo a. Mama kosa mba eno moa za e. Lasa matena mody. Kay mifona madama. Tsy misy mifona zany eo e. Mifona rasefo a. Fonjeo rehefa olona. Fonjeo e. Ty indray miantso vonjeo. Nareo tsy misy anazavana mihitsiko. Zavatra efa mazava be zao. Manodikodina zaza tsy ampy taona. Fa nga izy tsy efa 12 taona e. Tsy mbola ampy iny ka. Aza mody miala baly eo ka iza ngeny ny angavy atory aty dia efa fantatra ao hony. Iza zany nefa nino an'ity eo e. Higadry ty androany. Mba miangavy moa madama. Tsy mihinan-kanina ngeny reniko raha vao migadry eo e. Za ngeny mikarama ivelomanay e. Izy mantsy tsy afaka miasa tsony. Mba miangavy moa re madama. Zao ary. Ien tompo. Ohatran'ny mampalahelo anay ianao a. Fa zao. Mandora itapitrisa fotsiny ianao dia milamina. Dia omeno koa io polisy io dia izay e. Raha ny tena marina tsy tokony ho izany ny onitra alohanao fa alaheloko anao fotsiny ny anaovako an'izany. Aiza kosa re madama. Tena tsy mahita an'izany a. Zany izy e. Na zay na any am-ponja. Lava be ny resaka e. Sady ny olona koa efa mitangorona ihany. Ka ahoana fanapahan-kevitra ao? Eny re. Nefa za tsy ahita an'izany vetivety angery madama e. Za mantsy tsy miasa mandray vola be. Hitanao fony zany rehefa hitady ianao e. Ary ao sy ny avy ty taratasy ty. So dia vadika manko. Aiza ny karatra?
zany le kolaziny zo amin'le kory ha ono ale tiry tahina o le tia ao tsara ve la zany ha ohatra miresaka amiko ka metatra ivy ianao teo e ohatra za teo fonako zanga nakaiza letsy a tia nahazavady fa variana be mihitsy ahoana tsara ozy ianao teo atao otrinona ho any kolaziny zo amin'le kory matematika an'le sahantsika iny letsy aleo angamba nareo ihany mamaritra an'izany fa ohatrany tsy hitako izay lazaina aminareoko aleo ary fa rariva miresaka tsara eny izay mihitsy ny tena mety aleo zany rariva ary ohatrany tsy be resaka ange la zany androany tsy amin'ny forma anga la zany sa tsy maninona ka amin'ny forma tsara mihitsy mety hoe reraka kely fotsiny tena misy olana latiry tahina isan'andro eo lahy reny marary tonga dia miteny fa androany le tela ohatrany ny hafa mihitsy zareo ihany le sao dia mba misy azo ifanampiana tena manana olana ramisia tena olana ngeza be mila tena mila tsosaka ny loha mihitsy dia olana inona le ty loha sao dia azo ifanampiana fa jereo nge tia lary tahiny somary manahirana kely le iziko tsy hitako izay fomba hitantarako azy aminareo ka resaka sipa nga zany mihitsy saingo tsy resaka sipa mampalahelo fotsiny fa sady mety mampigatra ka mba tantarao eletsy ajanony aloha hoe sady za koa nge lesy tsy dia maika be raha teo hoe avy eo vitainy lahaingana so mba misy vahaolana tokoa aloha any aminareo ahoana reny anomboako an'izany zay anomboan'ny lazy io letsy alefaso dia aza mihafafa letsy tahina zao are misy ankizy miaraka amiko volana maromaro an'izay hitako tia anay ihany izy io za koa moa tia anazy ihany fa le mama ny tena ratsy saina sady tena vehivavy tia vola tafa ohatra loatra fa ahoana le ty tena tsy miraharaha afa-tsy vola izany olona izany tamin'ny herinandro lasa iny zao eny zao ny zavantranga zay le izy mety raha tsy maintsy mitady retapitra zany fa raha tsy zany ny giatra ilao nefa malala tsara ny lalàna amin'izao vo hoe mahakasika amin'ny fanodikodinana zaza tsy ampy-taona enjana be tokoa aloha zany vehivavy zany le tia zay ange no teneniko taminao ka ive fa ono aletsy firy taona le ankizy vavy ka izy ny teny tamiko hoe 20 taona mahery nefa le reny milaza indray fa tsy ampy-taona hoana izy samy tsy azo antoko angely ty zany izy mianaka fa ahoana ka mety hoe efa ny fanarahana izy mianaka mihitsy zany ko tsy haiko zany za koa aza tena fanina tanteraka fa nitomany angely zany ny lasan'ny rifatra saika anaraka fa nitazomin'le reniny fotsiny ka mety efa vomana mihitsy le zandry tahina dia tena tsy haiko ka zao no ataoko an'lahy eny metatra milaminy lafa tsy makaizy zany fa nitorohevitra fotsiny hoe aza mifanerasera amin'izany sipy zany mihitsy aloha lahy na isaroany mihitsy so vao maika mantsy hitatra izy tiako zany ve ozy ianao no mety zay aloha nisoroana zavatra maro raha mifanena aza nefa dia aza be resaka fa elao ilany fotsiny letsy eny ary dia ahoana ny toy inona nitorohevitra hoe azonao mianako ohatran'izay dia zao aloha eny metatra raha mitaka izy dia aza mandanitsy an'tao vola fa moto mangatakandreo lahy amin'izay lahy manam-potoana andiniana an'izay tokony atao dia ahoana avy eo zay aloha letsy atao fa hitady hevitra any ihany aloha dia ho hitan'ny lahy io ihany ary fitao tsara amin'izay ny asan'ny lana izany azy eny metra fitaiko tsara ty misaotra mialohanao saika adiniko aza milaza na amin'izy na amin'izy zao zavatra hoe lahy azony lahy zao zavatra hoe lahy azony lahy This is
zay le izy raha faly dia inona ny atahoranao hoe efa manaiky ny andositra inandraika ka tsy aizy vivadika an'ilay zanako zao ahafary tsara fotsiny izy ka izy koa nge ny tena marina efa ampitony efa 12 taona mahery mihitsy dia fantatry le bandy ve zany nefa ka ohatrany tsy fantany ka izy aza moa natahotra naisy le polisiko ka mila toaingany zany sao dia tratra eo ianao hoe ianao koa nge dia tsy mbola afa-po amin'izay omeko ihany ve manina koa raha daboko any zany ka tiako fahaizina mihitsy izy fa manadala ny zanako nefa tsisy apoka akory ka zay indrindrako efa olona tsisy apoka ve dia mbola atao an'izany ihany inona no andoavan'ny volanao eo izy arange navidiko le volamena ho an'le zanako mino afa mahita fika iny sady za tsy hividana ny lafiarako tsy manambola amin'izany aloha zao fa aza dia mila vaniny rery Lilias reny afera be an'la reny ve ka reny efa misy lalany dolo aleo aloha amin'ny manaraka mihitsy akeka zany foana ahoana ary ty aferako ty mba ampio zao asavy makaty aloha le zanako ary le raha matotiranga tena tre tena tsy raikitra fa maninona ka ko tianao eo ny zanako zavatra fangatahany aiza koa ianao ve mitapy ry Lilia anontaniako tsara ny momba n'le bandy izy aza dia sary-piaro ohatran'io moa fantatro tsara nge nao tsy andalovana mila ny fanapiako ve ianao sa tsy ohatrany tsy mety alamina mihitsy fa nga pointurako le izy ka ianao aza manao tongoleny kely kosa ka marary nge zany ry Lilia tsy aloha raha tsy mangana mihitsy ve raha nga zay kosa eny ary tandremo ary ny zanako sao dia adalainao rehefa makaty dia miteny zay vo mitaraina eo izy dia mahita tsaratsara amiko ianao eto makaty izy fa tsisy an'izany ndre eo ry Lilia ianao ndehany ianao tonga dia mandeha sao dia ampidi-doza eto indray aleo moa za mba hiditra manazava amin'la fotsiny nge za tsy azavaina tsony reny mifandrianao dia etika efa vohomanareo mianaka mihitsy reny Malagas FM mandehanao sao dia tratra neny eto ndre avelao moa za mba hanazava tahina tsy janona ela nge za tsy mila aho mifona tahina milela-paladi moa raha mbola misy ho mitempo kely amiko ihany ao amin'la ao dia mba henoy inona nefa mbola safaina amin'ireny moa tsy efa tsy kombakombanareo reny rehetra reny tena marina dia nitere mama mandrika an'la fa nanenenako tanteraka iny efa saika hitsotra amin'la marina mihitsy tamin'iny andro iny fa tsy menao an'izany ary tiana aza manadio tena io andre eny mahazo tsy mino lahy nefa nery tahina izany no tena marina porofon'izany zao za makaty aminao zao mody makaty fotsiny ianao anadio tena tia koa mbola porofo afaka inony ty ko le meko andre ataoko inony ty averiko amin'lahy ty amidy lando avana ny vola taky mama amin'lahy ary tiana fa amimezana iny dia tsy amidy ary tsy averina tia nesaka ho tere mama amidy kokoa ahoana tsara zany fo hitany teny amiko ty dia nalay mifotsontsotro zao dia ozy hoe mila vadika vola ony tena tsy rariny tsony zany zany anery tahina ny tenenako an'la foana hoe mafy no entiko ao an-tranao tsy ireo koa ty porofo manaraka ty fa taratasy maninona koa ty mazava fa raha ny sisa dia andeha fa aleo aloha hiditra fa menatr'olo le tsy azoko eny midira aloha ndre
nanalakanjo fa hiengaiko ka. Oay, Ortina, fa inona daholo reny amin'ny lamosindry ireny? Toa dia nakapoka be dia be. Fa iza nanao an'ireny? Mino aselasaiko amin'izay vela. Mino amin'izay ary Tina. Fa tatarao anahy aloha ny savantranga. Ary mama, hajanony any indresakinika. Aza tao an'izany le zanak'olona. Tsy misy an'izany eo e. Volako mandendeha iny. Handray kosa efa niresaka tamin'ilay mpitsara namako izay azao dia efa nilamina ny zavatra rehetra. Handray ry mama, dia tonga hatramin'izany mihitsy kosa ve? Ie, heverindry efa kilalao nga izy ity. Vao medaladala eo iny dia migatra any fiainana. Mba mamindrafo ry mama. Dray. Mbay tany. Tsy misy famindrapo zany. Rehefa afera dia afera. Ndry ary zao ny tokony makany amin'ilay mpitsara mihitsy aloha rapitso. Aninany Za kosa aloha tsy hoany. Tsy maintsy makany ndry e. Tsy hoany anavolonao azy e. Ahoana tsara? Kay, manaiky sa tsy manaiky? Tsy hoany ahy e. Ampisaina madiako azy izay. Hita teny ty fily ty. Matiko amin'ity tiany kay. Inona ny maty? Mama, efa malina. Kay. Dia niaritra an'izany rehetra izany ve ndry? Ie. Ho an'ilany ny retako an'izany saingy tsy fitako tsony rehefa nampitahoriny ahy e. Fa nampitahoriny ahoana e? Ataony avy roa hoe noho ny vola ampandoaviny an'lahy raha tsy mety makany amin'ilay mpitsara. Dia nanaiky an'izany ry? Ka fantatro fa tsy hanana vola omena azy lahy dia higatra zaniko. Fa hono ho ahy e. Mba ahoana hozy dadanareo mahita an'izany rehetra izany? Dada ve? Dada ny tsy mody mihitsy e. Vola no alefa ny tehany izy. Zao ary. Makanesindriany an'ilay mpitsara dia eno tsara. Alohan'ny andehanandry ao amin'io dia mandalova ato amin'ity olona ity. Fa mangina. Aza vakina fa sao misy maheno eo. Tadidindry io Tadidiko ka. Dia inona ny ataoko ao? Zao avy ny resahandry. Aza misy adimy mihitsy Mandro tompoko. Manahoana tompoko? Faly? Tortina. Mandro e, fa taizany na fanotarandry fa ato amin'ny miasa ka? Za koa zagaka hoe miasa ato ianaoko. Mipetrapetra aloha e. Mandro dia mipetrapetra. Raha mamanay aty raha napoziko ianao ny tady dia tsy nankaty akory Fa maninona kosa ary tiana dia mbola sahanao ihany ve manontany an'izany hoe fa maninona e? Ka mba mamy ihany inge reny fiarahantsika taloha reny ry tiana e. Mamy tamiko tokoa saingy zao ny fitahanao Ka na rarautinao tamin'ireny mbola mora nambakaina. Vao 15 taona dia ny fampanantenanao rehetra alaiko vady ianao hoe ho an'ny amin'ny ray aman-dreninao hoe efa tsy ho ela intsony aiza izany izao? Okary tiana. Be voka avy eo dia ozy ianao hoe tsy hanambady anao izany sady za koa manambady. Mbola tsy adiniko mihitsy izay teninao izay. Oko izany hoany ry tiana fa sao dia hanala baraka. Nalako ilay zaza. Nanenenako mihitsy iny nataoko iny ary fantatro fa hovidiako lafa ao aorianao. Tena nanimba mihitsy ianao raha falim-pitsara. Vao 12 taona tamin'ireny. Milamina aloha ndry
Tsy aleo ve dia miaraka koa zany nareo sy mama. Aiza koa hoe olona zoko be nge ihany dia aza mandainge ho ianao hoe fantatro tsara ianao, fantatro tsara koa ny toetra mama, marikoriko ahy ianao raha faly a. Tsy aleo ve aloha izay azahoana n'ity affaire ity no atao hoe avy eo zany alamintsika miadana finina ary ty. Tsy azoko tsara neny ataonao amin'izany. Dre fangatsy nazavany mamanao an'olo izy. Izy ngamona nazava ninninna ka zao ary taorinan'le nao natory tany amin'le bandy iny dia voafandrika izy fa nanodikodina zaza tsy ampy-taona dia mody nanaiky raharaha-pihavanana ny mamanao dia nasainy nandora tapitrisy le zalahy dia nanaiky. Eto avao tonga saina tena leo adaboka le afery. Ramano, Madame Liliane ty. Ie, afaka miresaka ve? Ay any trano ianao. Tokony makany? Fa ahoana? Zay indray ianao zay mbola tsy afa-po ihany ve? Fitiavan'inona koa e? Aza be resaka ho aho. Tena marina. Aleo ana daholo ary le voly. Ie, izay tiany lahy mihitsy e. Raikitra. Eny, omeko argent de poche lahy. Eny fa androany tsy afaka makany fa misy manahirana anakely. Tsy maintsy ve? Fa anga madama tsy aho e. Tsy misy madama? Aiza koa e? Aleo ary aloha fa hitako eo e. Fa zao lesy miomana fa mila mandalo kely amin'le bantsika rapitso. Ie, mampatsiahy azy fotsiny ka tsy afaka. Fa ahoana? Miasa? Dia tsy afaka mihitsy ve? Eny, raha afaka pitso zany. Eny ho avy any atolakandro. Ie, dia mba mividiana jus akia. Zay ary Malagasy FM. Yo. Lehilahy sy ny fahalemeny anarery ny vola. Tena olona tsotra loatra taina ka tsy tiako hopitehana amin'ny resa-bola ny fiainany. Ny ano efa simba. Inona koa zany resaka ao zany Zany no izy ny fandriana fotsiny izy nefa olona tsy manatsiny sady mafiady. Odiny tapohan'ny entany an-tranony tahina dia nitondran'ny polisy dia mody lazaina hoe zaza tsy ampy-taona. Eny efa fantatro daholo inge zany. Dia raha nareo sy mama ve zany le afery? Zaho sy mamanao nge mpinamany. Psipa hoe efa hoe tsy zano ndry zao ny tiako angery tiany. Dia mbola tsy miova ihany ianao mbola mitady hamitaka indray. Tena marina nge zany ry tiany. Mena ianao ao morotiana. Marikoriko ana mijery anao azy. Ary zao no izy aleo adaboka eto ty afery ty. Afera tsy maintsy mito io. Tsy manaiky ataonareo fitaovana izany mazava aminao ngamba izay. Fa inona zany mitadiavinao ka mitady loza nga tsy alakely ty. Tsy matahotra izay fandrahoana anao ary ngiapo tsara. Lasy ty mandeany sipa kely tsy ampahafiry mba tsara koa tony. Ie, andeha fa tazonareo mpanao afera sy mpanararoatra ireo fa misy farany ny ataonareo. Veloma ianao. Afaka mandroso ianao tompoko. Oay, président marina mandroso ianao maître. Aza dia meny resaka le kiala kely teo fa
tsy dia salama saina izy iny. Nanao ahoana ilay aferan'ilay sipanlaindry zany? Mbola tsy hay. Fa ahoana le tia, ha? Aisany hitako ray tapitra izy. Mety higadra ihany lahy zany raha tsy mandoko. Tena migadrako. Inona ary no ataoko eo? Otry, alotra ny tsy taitra akory nge lahy zany litiritiny, ha? Tsy mba misy lalana hitanareo mihitsy ve? Tena tsy hitako ilay zevitra amin'izany aloha. Ny ampiasana koa ngely ity manahirana be amin'izao e. Nene koa angamba raha misy efa ozona mihitsy ka. Ozona ahoana le ty fa tsy azoko, ha? Ka zany e. Ohatrohatra izao ihany nahazo any dadanay zay. Izany nampamofo azoko. Fa naninona aloha dadan'lahy, ha? 10 taona lasa zay. Mampianatra ny asan'ny dada. Tena tiany mampianatra sady talenta mihitsy. Betsaka ny olona tafita anampiany. Ny mpianany misy tonga any an-trano mangataka amin'ny fanampiany. Fa taiza marina aloha izy nampianatra e? Tao amin'ny sekoly atsimikelinareo itsy e? Iza moa lesy ny anaran'ny dadan'lahy zany e? Ramose Nomena na tontonao izy ny izy. Ohatry ny efa henoko zany anaran'izany. Dia toy izany tantara letsy? Mazava ho azy fa nisy mpialina izy e. Tsy tena hoany loatra zany. Ny tena nanimba azy dia fandrika nataon'izay mpianatra akory tao an-trano izay. Fandrika? Verin'ny olona sasany fa mahazo vola be dada amin'ilay mampianatra maro be tonga ao an-trano. Mazava ho azoko. Nefa tsy izany ve le ty? Eny e. Mandoa vola daholo aloha ny olona rehetra fa tsy dia hoe betsaka manao ahoana. Tsy dia haiko loatra moa ny amin'izany satria mbola kely loatra tamin'izany. Eny e, fa inona aloha zany ilay fandrika ozy izy alaka, ha? Ka nisy ny antso an'ny eny tany ivelan'ny trano. Dia nisy nianatra nefa tao. Vehivavy ilay izy. Izy dada ny tao. Odiny antso vonjy ilay vehivavy. Nilaza fa hoe na olona ny dada hono. Dia ny antso vonjeo teo kialaka. Kay. Dia ahoana le ty zany, ha? Dia tonga ny olana e. Nitangorona ny olona. Tratra ny fitsaram-bahoaka zany izy? Ny olona tsy nisy naninona satria navatatra azy tsara ka. Nisalasala daholo ary ireo. Samy mifampanontany hoe fa naninona dia Ramose Nomena. Nisy nanao hoe ohatran'ny sahatra iny hoe izy ve dia havita an'izany. Fa ny polisy tsy nanaiky. Tsy azoko letsy a. Polisy ahoana aloha, nagaga fa vetivety dia tonga ny polisy e. Polisy iray ny tonga. Gaga ny fokon'olona. Fampanontany hoe iza ny antso polisy. Ilay adalabe teo an-tanàna aza hono ny teny hoe rehefa misy manafika eto an-tanàna ka miantso polisy dia tsy mahazo fa rehefa mielo olona marina dia tonga. Izy le polisy saika ho samborongolo ialahy io e. Fa ny olona ny teny hoe adaly io dia tsy nirarahina. Izy koa moa nanomboka mailomailo satria ohatran'ny momonina ny olona. Izy mametra-panontaniana hafahafa. Dia nanahoana le tiany toendry tahiny? Gatsy lozy e. Netany zareo tany dada. Nasainy nandoa vola be dia tsy neta nandoa. Izy koa ange tsy teo hoe nahazo vola be na hoe nanam-bola be e. Dia farany netiny tany. Fa baraka tanteraka mihitsy fa nanolana ny mpianany io. Enjana be lesy zandry dia nigadra ve izy ka? Nisy resabe ty ato an-tanàna e. Isy miaro any dada. Misy koa vao maika nandetika. Dia ohatrany hoe afaka ihany izy. Ilay vehivavy koa ma tsy sanotory akory. Kosa mba tsy nigadrako. Sa ahoana letsy? Eny e. Fa na zany aza alaivinao sara tsaina nge ny vokany e. Voaroaka tamin'ny asany izy. Nena tsy kelikely mpianatra nakany aminy. Farany tsy nisy tsony. Fa tsy nahafahafahany loto natoraka tamin'ny dady zany.
eto amin'ity tanàna ity koa moa rehefa resaka mandeha dia tena vetivety sady mitombo. Azoko tsara letsy. Dia mivary lavo dada. Tsy tahaka n'ilay lava mivoaka ny ivelany dia misotro taokany azy fa ato an-trano tsy mitiany, tsy miresaka namin'izana amin'iza ary zara raha misakafo mihitsy aza. Amin'ny alina moa dia manao krizy be. Mbola tsaroko izany mba mitazona kely an-tady izany nefa tsy mahavita ninninona fa menjera fotsiny. Maraina ny andro dia mifono amiko izy. Tena enjana le zandriko. Tena voataona mafy nge zany ny lohany. Narary vavony be amin'izay izy avy eo. Sady tsy misakafo miasa saina beko. Mety hoe sady narary fo koa ngambany. Tena izay mihitsy. Satria nisy olona tonga koa tao an-trano. Olona nampiana izy io ary mbetsaka mihitsy. Zanak'io olona eo ny karamaina iantsoan'ny eny ka nahatonga azy mivoaka ny trano. Tena mafy zany lesy. Dia inona no nalehany tao ka? Fona sy ny tantarany marina izy. Saingy efa tara, efa potika tanteraka ny amin'ny dada. Izay no nampetsika ny aretiny. Maty dada, maty. Mafy letsy zany ka. Dia mba ahoana ozy izy nen'ny lahy tamin'izany ka? Neny koa voatona tamin'ny nahafatesany dada dia ohatrany tsy dia salama saina izay. Lasa nisotro toaka izy. Izy indray no lasa mpidoroka toaka mamy foana isan'andro zao. Ohatra ilay tsy tena loso zany. Dia manasa fiara zany no ampidirany lavo loatra zao. Izay asa tselika hitako eny na manasa fiara io na manampy olona anao traiteur ireny. Dia miborsa koa indraindray. Ohatra efa ngahy lahy moa mianatra amin'ny université ka? Ia, mianatra eny manao mana licence zao. Dia inona le sampam-pianarana ataon'lahy? Nanao droit za taloha dia nifindra gestion fa tsy arako ka. Ka maninona lesy raha tany amin'ny vilona nitady asa ha? Efa nahita asa tamy mihitsy ahy. Sady ny asa mihitsy fa tsy nahatra satria ohatrany tsy misy mikarakara ny eny. Dia aleoko nidina niara-mipetraka taminy. Azoko tsara lesy ry taina. Dia izay ny tantarako e. Izany mahatonga ana miteny aminao fa efa ozina mihitsy angamba ny anay. Sady ny olona mpamadika tsy ampozy koa tena be dia be. Fa izany hoe ihany fa efa nahita hevitra ihany aho. Ahoana sao dia azo efa nampiana letsy zany ry taina? Izany no ilana namana maître. Eny ho hitanao eo ihany izy. Eo lesy reraka. Fa ahoana kia? Reraka be mihitsy aho zany. Afaka mba mitsotra kely etsy ve za aloha? Ie, tsy maninona ka. Aloha amboariko vetivety fandreny ty. Zahay mitsora amin'izay ndry ary. Faiza zao no marary andre ty? Tsy haiko hoe aiza ny lohako mavesatra be dia ny tratrako ohatrany mizinizina be zany. Hitako hoe tena azoko antoka dia reraka be fotsiny aho. Fa tamin'ny alina koa aza dia tsy natory mihitsy. Teo dia nivandravandra sy lasa vinany fotsiny teo. Fa hono nanao ahoana ilay tany amin'ny tribunal omaly iny? Nilamina ihany ve? Kalozana ery tiny. Fa ahoana e?
kay olona fantatro tipo tsara hoe mamamama. Nga fa iza le izy? Tsy tadidiko loatra ny anarany feno fa Falo ny fiantsoko anazy. Faly? Ie, fa ahoana ry tahina? Nga fantatrela koa izy? Iya, fantatro tsara izy fa eny toy izy aloha ny resaka indray dia avy eo mamaly andry. Sao ary mipetraha aloha elahy eny aza mianao indray Falo any anaran'le mpitsara, olona niaraka tamiko taloha. Maître Rafaly Mpitsara ve? Ie, Maître Rafaly Mpitsara. So dia olona samy hafa indray ty resahantsika ty. Tsy haiko indray aloha fa ohatra ny ahoana ny paozin'le olona resahan'lahy izy aloha botabota dia sarasara hoditra izay. Sola ve? Ie, sola fa mbola mainty ny volony. Izy mihitsy ka. Ortina loza nge zany. Fa ahoana? Tena olona fantatro tsara raha le Maître Rafaly. Zany ve? Olona mba fitarainako sy fitatarako ny manjoa izy iny. Efa nahamailo ahy ihany ny fomba firesany. Zany ve? Nefa dia iny ny faly aminy, le olona namitaka anahy. Eny toy izy aloha ny fitatarandre. Fa ahoana Rafaly? Ahoana fa ahoana koa ty tonga dia miditra tsy mandondony tika Tsy rarahako izany. Inona ny resahanao ny zanako? Inona nampiovevitra anazy? Tsy fantatro ny amin'izany zaza ampidirina amin'izany sady aleo koa adaboka any fa mampidika izo fotsiny ny mahabe problema ato amiko Andray kosa dia ifanary izany? Ifanary? Mba fantatro moa no nataony zanakao Finona ny nataony? Malagasy FM. Inona ny lazainy taminao? Ny vazavazana nalabaraka teo no nataony fa ny tena zava-doza dia ty. Inona? Ka ny président tribunal tao ambaravarana taoko amin'izay le olona faran'izay tsy tia ampiasana indrindra. Izany ny lazako anao tena zava-doza nge ty lili Fa ahoana koa ary izany? Tsy izany mihitsy nge ny fanarahany mianaka tany an-trano Nefa dia izany nataony teo. Zaza ratsy taiza Ratsy taiza ahoana koa? Hita fa izany Mba fidifidio ihany mivava Rafaly Izany nanaovako anao hoe aleo adaboka any io. Sady ny resaka iny président ino tsy amelany mihitsy ange. Tsy misy afera daboko izany eo Enao koa nga amelako. Finona ny tranga teto? So dia mba enao koa sara nanao zavatra fahafatato Lasa ianao mandeha ihany za koa tsy mila anao tsony. Andray kosa Rafaly Izany no izy Aza manao an'izany aloha Aza manao an'izany moa Aleo fa ajanoko le afera fa azarina moa zahay mandeha any ianao mandeha any tsy mila anao tsony tsara ho fantatrao fotsiny fa nitory tahina ato nitory anao zany loza fa ahoana Rafaly tena lasa andrifatra kala marina tsy voenjiko tsony ohatra ny ratsy be izany eritreritro izany Andriamanitro
fa tô tsy misy akanjony ato. Andraso hoe tsy ato tsony kolekole. Tena mitady andosotrika alan'iny. Ary mino fa any amin'le tahiny iny ny andeha. Andraso. Allô? Allô? Maheno? Seframano ve io? Za ihany akia Lily. Ha? Tsy afa miresaka ve? Fa ahoana e? Ao bronkomsera? Vetivety fotsiny nge. Ao moa e. Allô? Fa izy zao? Komsera? Eny tompoko. Azafady indrindra. Ao fatapahako. Miala tsiny indrindra tompoko. Eny tompoko. Loza fa saika nidikizo a. Tena niraisin'le komsera mihitsy le telefona. Fa misy inona ary aho e? Dia ahoana reny ataoko e? Hitako nevitra. Allo ny dadany atsona. Allô? Allô? Rabary? Lily ihany ty e. Saika anontany anao aho hoe afaka midina zao dia zao ve ianao? Tsy afaka? Tena misy ilainanao maika be nge aty e. Momba ny tinako. Tsy afaka mihitsy ve? Dia avelanao hiady rery aty za zany. Ka lasa nandositra iziko. Tsy nataoko ninino zany izy fa niditra ny be dia be e. Ngako moa dia tsy maintsy avy aty amiko foana ny fahadisoana. Maninona raha mitsirika vetivety aty ianao e? Mitondra fiarako. Tsy manana hoana e. Fanakaiza ny fiaranao? Namidy? Fananinona ny namidy? Otre, ary toa ianao indray ny tesitra. Mitapahany marina. Dia ahoana reny ataoko e? Seframano misy olana. Faly tsy mety miresaka amiko. Raha bariko ty tsy miraharaha mihitsy. Tsiny fa namory anareo androany e. Ny antony moa dia satria nandinika hoe sao dia misy zavatra azo alamina ihany zao teo drara zao. Ka tsy haiko hoe ahoana ny hevitrareo. Madame Lily? Azafady ry fa andre matopo tsara. Za aloha zany miala tsiny fa tsy manaiky ny fanadalana ny zanako tsy ampitoana mihitsy aho. Amin'izay le zanako voahody mihitsy ny lohany anohatra anahy. Sady nandositra ny ala tao an-trano. Dia mitazona ny fitoroinao zany ianao? Eny tompoko. Raha tsy hoe anga mifony izy dia mandony onitra ny takiako. Raha tsy zany dia adoboko any io. Tahina. Ahoana ny hevitra sy amin'izany? Fa ahoana? Tô tia indray mba mianatra amin'seho amin'ilay eto ahita vehivavy ty androany. Mitony aloha ianao Madame Lily mipetraha fa aza mora amin'sendro ohatrohatran'io tsy vitany zany ange izy ty e. Ary ianao zany ange ny tanina ry andre matopo tsara e. Mitony aloha ianao dia mipetraha. Eto ary ny fanoizana ny tenin'ny sery tahina. Sady misoloako koa ianao e. Ka asa raha anao raharaham-pihavanana na ahoana? Iza ny havana amin'ity? Za nge manana pirofo e. Ianao inge ty feo ty Malagasy FM. Tsy mihinan-kanina nge ny reniko raha vao mikadro eo e. Za nge no mikarama ivelomanay e. Izy maty tsy afaka miasa tsony. Mba miangavy mory madama.
Zao ary ohatran'ny mampalahelo anay ianao fa zao mandora tapitrisa fotsiny ianao dia milama dia omenao koa io polisy io dia izay raha ny tena marina tsy tokony ho izany ny onitra alohanao fa alaheloko anao fotsiny ny anaovako an'izany. Toizako ve? Toizaro se. Lazainao tsy ampy taona tiana nefa olona efa 12 taona mahery. Mbola tsy ampy taona izy. Za ve dia andainga amin'izany. Manana kopia naterahany madama. Efa mahery 7 volana ny maha 12 taona azy. Io jereo tsara. Dray. Tsy omeko anao ty fa jereo fotsiny. Anarana io Taiza koa ny nanana ny tiany iny. Izy nanome an'izany ka. Kaoana mbola toizako ihany. Tsy napoziko. Fa naninona ny namendry anazy iny ry kala vendrany tia. Vendrana ve rehefa milaza marina ry mama? Vendrana ve rehefa tsy misoloky sy tsy mamitaka olona ohatra ny ataonareo sy Andriamatofaly? Faly manao tsolotra, faly mamitaka ny hafa, faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Vendrana. Ho anao indray ringapo tsara. Miomany ianao fa hijinjanona fafinao. Misy fanomezana mpiamiandry anao ivelany ao. Fanomezana izay tsy ho adinonao mandra-pahafatinao mihitsy. Inona ity zany ry tahina? Fa inona tokoa zany? Izy aho veloma daholo nareo. Izao ny fotoana farany hijanonana eto amin'ity tanàna ity. Andao ry Tina. Veloma mama. Amin'ny fotoana ionantsika angamba mety efa iova ianao. Fa zaho aloha miala tsiny fa tsy natao hiara-monina mihitsy tsika. Tina, andraso. Olona dolo reto be dia be ato reto paka sary ohatra misy mikro latsaka tany amin'ny tainy iny ary to atrika iny voalasa teo iny. Vera afa baraky tsy napoziko iny Malagasy FM mananolotra ho anao teo tsy nampozy. Tantara nosoratan'ny Rado Luc. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Sinez, Nalzao, Rotsy Fitiavana niaraka tamin'ny Elina Sondra. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby Nanatontosi Angola pity. Tsy nampozy.